ny fifaliana ny fo noho ny fahafahana omen'ny tompo antsika miaona fanaritra indray amin'ny alalan'izao fandarana izao mandray tanana ny fijery tsy ankanavaka miara-maneo namana teknisianina ihany koa ary faly mandray ny pasteur reparatena fanera indray miara-manoy an'izao dia iaratsika mandinika ny ten'Andriamanitra izao sady miara-manao pasteur no miantso anao ihany koa mitina kely ny herinandro farany rahantsika dia afahantsika mipiditra ny loha hevitra vaovao amin'ity an'ity. Miara-panao naminatinao ary manona fiatanan'ny tompo mandrakariva amintsika rehetra mankasitraka ny amin'ny fahalianantsika andray ny afatra avy amin'Andriamanitra indrindra hanokana fotoana ndiniana ny ten'Andriamanitra satria ilaina indrindra tokony atao indrindra zany amin'izao andro iainantsika izao manoloana ny toejavatra misy dia ny amin'ny faminaniana sy ny fampianarana. Eny ary ataontsika jeritodika vetivety le fiaonana farany afahantsika mampiroso indray ny loha hevitra vaovao izay rahantsika androany. Iara raha iverenana kely zany ilay lohateny teo aloha manao hoe mpaminany sy mpampianatra sandoka. Zay zany le izy miaraka izy ireo zany miaraka ireo zany ary Jesosy moa dia nampitandrina araka an'le toko sy andininy vakina ao Matteo toko efatra amby roapolo ny andininy fahaefatra dia mampitandrina Jesosy hoe mitandrema fandrao isamitaka anareo hoy Jesosy. Maro no avy amin'ny anarako hoy Jesosy. Zay lazainy ao amin'ny 10:10. Maro no avy amin'ny anarako. Mitondra teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hanao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ampianatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lazainy eo azy hanao ny tenany ho Kristy mihitsy ary izy. Zany Kristy. Zay izy. Izy mihitsy no ilaza ny tenany ho Kristy. Mitandrema hozy izy Jesosy. Satsy satria io zany namanadino mandray roa izy io na le olona zany milaza ny tena fa Kristy amin'le hoe amin'ny mampaminany satria Kristy dia voalaza ihany koa zay efa nivakintsika zay toko sy andininy zay fa rehefa nandreny olona Jesosy ary nahita zavatra nataony dia hozy izy ny olona tsy nisy mpaminany lehibe tahaka anao izy teto zay tonga teto anivonay. Zay ny tenen'ny olona. Mpaminany zany nahafantaran'i Jesosy, nahafantaran'ny olona any Jesosy, mpaminany lehibe. Zay tokoa zavatra aseho fa tsy amin'ny Mesiasy. Zay ny le tena fahadisoana zay nataon'ny olona tamin'izany fotoana zany. Tonga Jesosy mba hamonjy ny very. Tonga Jesosy araka ny faminaniana tompo. Satsy zay. Efa voalaza ny faminaniana anie nahatongavan'i Jesosy hoy le Mesia. Efa voalaza ny faminaniana. Fa rehefa tonga Jesosy tsy nino an Jesosy ho Mesia ny olona. Fa mpaminany lehibe no nandraisana azy. Tahaka andry Daniel sy Isaia. Mpaminany lehibe hozy izy. Dia zao le teny Jesosy le hoe maro no avy amin'ny anarako ka na hoe zany Kristy mandray lolo izy. Anao ny tenany ho mpaminany izy. Mpaminany lehibe tahaka an'i Jesosy. Dia manao fahagagana. Zay manao fahagagana sy zavatra maro samihafa. Fa le lafiny faharoa manao ny tenan'ho Jesosy mihitsy izy. Hoe zany Jesosy irak'Andriamanitra sy manao ny tena efa zava-misy daholo mihitsy ireo lafiny roa. Efa zava-misy ary iarahantsika mahita avokoa izany zavatra rehetra izany. Zay zany no mahatonga Jesosy ny mampitandrina hoe mitandrema fandao isamitaka anareo. Dia le famitahana ihany koa namanadinao amin'ny alalan'ny fampianarana. Dia zay le jerevantsika tamin'ny teo aloha mpampianatra sandoka. Dia mampianatra olona izy. Toa marina hozy izy. Mahafinaritra be teny iny. Toa marina hozy izy. Malasa anareo amin'ny teny toa marina. Kanefa tsy araka any Jesosy le izy. Zay amin'ny alalan'ny filozofia, famitahana foana, fampianarana voatolotry ny razana ary ny abidi-pampianarana zao tontolo zao. Zay zany le endrika le hoe fampianaran-diso na mpampianatra
samboka zany tsy araka ny Kristy dia ndao tizantsika ara ilay lohahevitra ny baiboly sy ny faminaniana zay a izakay zany na hoe inona ny tena ivo ny faminaniana re maro ny faminaniana ao baiboly a tena maro de ozitsika hoe ny tena malaza dia Daniel sy Apocalypsy zao tena malaza kanefa le efa novakitsika izy io le Genesis 2:15 io ny faminaniana voalohany sy lehibe indrindra de ny faminaniana rehetra amin'ny baiboly mifantoka amin'io avokoa zay ny lizy mifantoka amin'le ten'Andriamanitra tamin'ny menarana sy ny vehivavy hoe taranakao taranaky ny menarana an'olo nomba lay tongony taranaky ny vehivavy zany ary izy kosa an'olo tolo ny lohanao zay le faminaniana zay de io faminaniana hitatsika io ary rahantsika mahita kehitriny ny fahatanteran'zany ohatra hoe milaza Jesosy amin'ny Matthieu 7:20 milaza toejavatra miseho izy ady mosary orotany de tsinona fa fanatanterahana le faminaniana voalazany amin'ny Genesis 2:15 fa ndao maky toko sanditsika namana dinao ao amin'ny Apocalypsy no vakitsika voalohany Apocalypsy toko voalohany ny 9:9 Apocalypsy toko voalohany ka 9:9 zao ny vaka miteny izao no alfa sy omega hoy ny tompo Andriamanitra lay ankehitriny sy taloha ary ho avy de nitsoto iza miteny eto Jesosy de ozy Jesosy izao Jesosy no alfa sy omega ny ilay ankehitriny sy taloha ary no avy mahafinaritra Jesosy kay lay taloha de ankehitriny de ary no avy Jesosy izy no alfa sy omega izy no miteny de ndao mba fatatsika kely inona mba tiany Jesosy olazaina am'zany hoe izy lay taloha sy ankehitriny ary ho avy Jesosy fa ahoana amin'ny fomba ahoana ndao arantsika maky ny ten'Andriamanitra Lioka 4:20 no vakitsika Lioka 4:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 Lioka 4:20 ny 7:20 hatramin'ny 7:20 ary raha tsy nahita ny faty izy de tonga ka nilaza fa efa nahita anjeliny seho kosa izay nilaza fa velona izy nitsanganana Jesosy tamaty io de ndao hoe haratsika tsara de nandeha ny sasany izay nombanay ka nakany amin'ny fasana ary nahita arak'izay nilazain'ny vehivavy nefa izy tsy hitany ary izy taminy Jesosy am'izay no miteny ary adala sy votsasaina ka tsy mino zay rehetra nilazain'ny mpaminany moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny de nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra mahafinaritra zay mahatonga le Apocalypsy miteny namana dinao hoe alfa zay alfa zao izy no alfa sy omega lay ankehitriny taloha ary no avy ito io teny Jesosy io lazany amin'ny atsipiriany mihitsy le teny tena milaza azy azavainy ao amin'ny 10:15 de miteny mihitsy Jesosy ary hoy izy taminy hoy Jesosy no teny ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra lazain'ny mpaminany fa inona lazain'ny mpaminany 10:20 moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy maty zany ho faty Jesosy ny mpaminany anie nilazan'izany efa voalaza ny mpaminany fa ho faty anie le taranaky ny vehivavy Genesis 2:2 miteny an'izany Genesis 2:7-15 anie mitany milazan'izany fa tsy maintsy ho torotoroana ny omba latongotry ny taranaky ny vehivavy io ho faty avy eo ny mpaminany tateoriana nanamafy an'izany ry Isaia di mahitsika na misy hoe de voalefona no fahotatsika izy nombona no otry iza no lazainy Isaia amin'io Jesosy anie no lazainy Isaia am'zany zay mahatonga Jesosy mampatsiahany le olona hoe fanganareo tsy mino lazain'ny mpaminany tsy inonareo anga le voalazan'ny mpaminany fa tsy maintsy ho faty Kristy sy
sy ary itsangana maty de lazaina am'izay andi fahafito am'roapolo am'izay io mahafinaritra dia nanomboka atramin'izy aozy izy mosesy ojerevantsika zay rehefa aveo azavaitsika nanomboka hatramin'ny mosesy sy ny mpaminany rehetra izy jesosy zany ka nanambara taminy ny hevitry ny teny le faminaniana io ny hevitry ny faminaniana milaza azy eo amin'ny milaza azy aiza ao amin'ny soratra masina rehetra zay ne namana tinao mahatonga tena marina ne hoa izy io hoe ny faminaniana voalaza amin'ny baiboly tompoko mifantoka amin'ny faminaniana tokana de le Genesis 3:1-5 izy ao nambarany faminaniana iny jesosy ne nambarany faminaniana iny taranaky ny vehivavy jesosy zay ho torotoroin'lay taranaky ny menarana izy ho vonona zany izy kanefa milaza kio ny faminaniana iny fa le taranaky ny vehivavy de tsisa fa jesosy dia hanorotoro ny lohany menarana zay le izy any ny Genesis de efa milaza momba ny jesosy ny soratra masina zay le ilazainy ao nanomboka hatramin'ny mosesy sy ny mpaminany rehetra de nanambara tamin'ny hevitry ny teny izy milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra raisina kely vetivety fotsiny le hoe nanomboka hatramin'ny mosesy ina mba tianao lazaina am'izany namana tianao hoe nanomboka mosesy nefa tatia aorinany safodrano i tatia aorinany noa zany lavitra be tatia aorinany noa ne zay vao nisa mosesy fa talohan'ny mosesy noa sy talohan'ny mosesy i abrahama koa tra mbola talohan'ny mosesy saty zany fa talohan'ny abrahama noa de talohan'ny noa mbola nisy maro be saty zay mpanompon'andriamanitra fa inona ny teny jesosy olazaina hoe nanomboka hatramin'ny mosesy no teneny jesosy hoe manambara azy ao amin'ny soratra masina manomboka hatramin'ny mosesy tsotra lisy namana tenao ny nanoratra ny Genesis mosesy nanoratra ny Genesis zay ny lisy satria inona ny boky voalohany ao amin'ny baiboly soratra masina Genesis ane ny boky voalohany ao isa nanoratra azy mosesy nanoratra azy aika zany tia jesosy olazaina amin'io de hoe nanomboka hatramin'ny voalohany ny soratra masina ka hatramin'ny farany apokalipsy dia manambarany jesosy ny faminaniana rehetra zay lazaina ao zay le alpha sy omega zay mahatonga azy ny teny any amin'ny apokalipsy io za no alpha sy omega izy nefa voalaza hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hojerevantsika am'izay le hatramin'ny farany ary fa akoatran'izay de amako to sy andinina anankiray kely alohantsika asan'ny apôstôly toko 2 asan'ny apôstôly toko 2 ny andininy 2 sy ny 3 asan'ny apôstôly toko 2 ny andininy 2 sy ny 3 de zao ny vaky ny teny ary noho ny fitahin'Andriamanitra ahy dia mbola maharitra mandrak'androany aho ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe ary tsy milaza ninoninona fa tsy zay nylazainy ny mpaminany sy mosesy fa ho avy hitanao zany zao fa miverina indray le hoe zay nambara mosesy de rehefa miresaka mosesy atsika de manomboka hatrany amin'ny Genesis ny tiany holazaina am'izay toko satria mosesy no nanoratra n'ireo boky 10 voalohany Genesis ka hatramin'ny Deutéronomie saty zay de eto Paul ndray no miteny eto de miteny Paul hoe anambara ozy izy milaza tsy milaza na inona ozy izy afa-tsy zay nolazainy mpaminany sy mosesy inona le izy andiny 7 any fa Kristy tsy maintsy mijaly ary eo voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny jentilisa zay inona le zavatra lazainy mpaminany sy mosesy ozy izy Paul Kristy maty Kristy tsy maintsy hijaly de hitsangana filazantsara zay le atao zay le tsonda hoe filazantsara de ny nahatongavan'i Jesosy hamonjy ny mpanota iza no laza azy araka ny teny Paul eto nanomboka tamin'ny mosesy sy ny mpaminany tompoko aza adinitsika zany nanomboka hatramin'ny mosesy sy ny mpaminany ary ny soratra masina rehetra dia manambara azy hoy Jesosy amin'le Luka 4:20
manambara azy ny zavatra ny teny rehetra namafisiny Paoly zany izy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 9 de ndao Jesosy mihitsy tsara no asiantsika milaza toko sy andiny efa mahazatra sy haitsika moa zany jaona toko fa 5 fa 7 de eo anao zisy Jesosy mihitsy milaza n'io teny io de ao nao zisy Jesosy jaona toko fa 5 fa 7 zao nivaka ny teny de nionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananonareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara azy mazava be inona zisy ny manambara ho Jesosy soratra masina to de le soratra masina manomboka aiza le Genesis ny zany fa tsy hoe apokalypsy fotsiny mahazatra atsika tandre mo hoe miresaka momba faminaniana mantsika io hoe ny baiboly sy ny faminaniana hoe inona zany no ambarany baiboly momba faminaniana aika Jesosy no ambarany baiboly tompoko ary Jesosy no ambarany faminaniana manambarany Jesosy kay ny faminaniana atramo voalohany atramo Mosesy ho Jesosy de miteny izy dinio ny soratra masina ireny manambara de le soratra masina rehetra de manomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany sady zay ndao ara hijery toko sy andinina am'izay tsika manaraka ary zavatra tsy toko sy andimo zany fa fanazavana ndao raisika le apokalypsy tsy maninona satria io matetika zany no tena ao an-tsaina avy hatrany raha vao miresaka hoe faminaniana de matetika ihany koa namana dino rehefa mamaky na mandinika ny bokyny apokalypsy dia tonga de ao an-tsaina avy hatrany ny faminaniana makasika ny andro farany satsay ny andro farany sy ny farandro sy ny zavatra marobe ao anatin'izay ara-magedona ady loza fito farany sisa fandevonana amin'ny afo ohatran'izay zany tonga de ao-tsaina raha vao maheno an'le teny hoe apokalypsy fa ndaony mba jerevantsika kely le apokalypsy mihitsy le tena apokalypsy raha mamaky tsika eo amin'ny baiboly ndao mba vakina kely eo amin'ny baiboly hoe le boky anaran'le boky apokalypsy io izy na fanambarana zay tsy mamoro antsika fa zay vao soratra tompoko apokalypsy na fanambarana ina moa tianao lazaina am'zany de ny andininy voalohany toko voalohany milaza azy apokalypsy toko voalohany ka ny andininy voalohany ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaona mpanompony fanambarany izy ao zisy an Jesosy Kristy fanambarany Jesosy Kristy misy eviny anankiroa naminatinao amin'ny teny frantsay zany izy moa de hoe révélation de Jésus zay misy heviny roa le izy zany hoe Jesosy manao fanambarana manome fanambarana zay ny heviny voalohany zay mahatonga le hoe fanambarany Jesosy na hoe fanambarana ataony Jesosy na hoe avy amin'ny Jesosy fa ny heviny faharoa fanambarana an Jesosy jaona toko fa 5:30 reny no manambara zay indrindra tena zay mihitsy ireny manambara ho Jesosy de ny apokalypsy tompoko fanambarany Jesosy ny apokalypsy sady fanambarana avy amin'ny Jesosy no fanambarana an Jesosy ny apokalypsy izy mihitsy zany no tondroina izy no ivon'le izy zay tena Jesosy no ivo ao amin'ny bokyny apokalypsy Jesosy no manerana ny bokyny apokalypsy ka raha mandinika ny apokalypsy tsika tompoko kanefa tsy mahita an Jesosy tsy miseho Jesosy am'le fandiniana zay ataotsika fa zavatra hafa no aseho mila mitandrina io naminadinao hoe ampianatra momba ny apokalypsy fa tsy Jesosy tsy mifototra am Jesosy le fampianarana fa lasa zavatra hafa no aseho de efa tsy izy koa zay efa miala am'le tena votoantony de voalaza nety hoe fanambarany Jesosy de zao kely le zavatra miseho
ty fanazaonao mena ty zany a dia zao ao amin'ny baiboly manontolo araka ny teny Jesosy hoe ireny manambara dia misy 80 ny anarana iantsoana an Jesosy na hoe fomba ilazana an Jesosy manerana amin'ny baiboly manontolo. Misy 80 ao zany hoe Messia, Emmanuela manerana amin'ny baiboly, zanak'ondry sisy. Misy 80 iantsoana an Jesosy manerana amin'ny baiboly manontolo. Fa ao amin'ny apokalipsy no ahitana ny 50 hitanao am'izany 80 manerana amin'ny baiboly fa ny 50 am'ireo ao amin'ny apokalipsy no ahitana azy. Zay zany manam-pirofo fa manambara an'izy ny apokalipsy manambara an Jesosy anie ny apokalipsy zay le mahatonga azy hoe fanambarana. Manambara an Jesosy anie ny apokalipsy Jesosy no ambarany ny boky apokalipsy fa tsy zavatra hafa akory zay ohatran'ny mahazatra atsika mahasarika hoe resaka bibidia, resaka loza fito, aramagedona, ohatran'izay ny tena mahasarika atsika fa azadiny tompo fa fanambarana an Jesosy ny boky ny apokalipsy ao dia zao koa izy namana dinao ny reo 50 zay manambara an Jesosy eo amin'ny boky ny apokalipsy ireo dia zao ny 730 amin'le 50 dia hita amin'ny toko 3 voalohany. Toko voalohany, faharoa sy fahatelo. Mahabe tsy mbola lasa lavitra, tsy mbola any amin'ny toko 20 na hoe toko 15 fa toko 3 voalohany manomboka ny boky ny apokalipsy dia efa ahitana 730 manambara an Jesosy, fanambarana momba an Jesosy. Zay zany io tena ampahafantarantsika zany ravana malana mba tsy hadiso atsika ny amin'ny faminaniana amin'ny baiboly. Ka rehefa miresaka faminaniana amin'ny baiboly hatramin'ny Mosesy ka manerana ny baiboly manontolo dia manambara an'izy le faminaniana, manambara an Jesosy anie le faminaniana, manambara an Jesosy. Zany hoe raha fitiana izy namana dinao Jesosy no ivon'ny faminaniana ao amin'ny soratra masina. Jesosy tsisy ankoatran'izay tompo fa Jesosy no ivon'ny faminaniana rehetra ao amin'ny soratra masina satria manambara azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Eny fa na dia ny amaranana ny boky ny fanambarana farany azy ao amin'ny apokalipsy toko 2 mamarana azy dia mbola zao ihany no voalazany 2 no vakitsika ao mba vakio ane apokalipsy toko 2 ny 20 hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny afanganao amen, avia Jesosy tompo ho amin'ny olona masina ane ny fahasoavan'i Jesosy tompo amen. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, amen, avia Jesosy, afanganao, eny afanganao, amen, avia Jesosy tompo ho amin'ny olona masina aneny fahasoavan'i Jesosy tompo. Inona farany ao? Amen. Amen. Fa izaka le amen misy heviny hafa kio amen zany midika hoe tanteraka ane zany na hoe tena marina tokoa ane zany. Fa le amen any kio namana dinao Jesosy koa tondrony le amen. Anaran Jesosy ane le amen anaran Jesosy le amen. Apokalipsy toko 7:4 dia milaza izy ao babakio kely apokalipsy toko 7:4 ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazain'ny amen dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Izao izy no milaza amen. Izao no lazain'ny amen Jesosy le amen. Anarana iantsona Jesosy le amen dia ny mamarana ny fanambarana ao amin'ny baiboly tompoko amen mamarana azy. Jesosy mamarana azy.
zay ne mahatonga an'le hoe zany fiandohana sy fiafarana. zay alpha somega zao izy izy jesosy. Izao ny fiandohana, izy koa ny fiafarana. Ary io ihany koa de midika hoe ny soratra masina rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany manambara ho Jesosy. Hatramin'ny Mosesy hozy izy ka hatramin'ny mpaminany rehetra. Zay indrindra. Ka dia izao zany ravana malala ty fizarana ty zany dia fampahafantarana sy fanamafisana amintsika mba tsy hadiso hevitra antsika toko rehefa miresaka faminaniana ao amin'ny Baiboly. Fa ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia iza no ivony? Jesosy no ivony. Jesosy no ivony. Ary mifantoka amin'ny Jesosy ny faminaniana rehetra voalaza ao amin'ny Baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ya, satria foana mbola hikaroka an'ireo toko sy andininy izay feno harena miafina ao amin'ny saotra masina kanefa voafetran'ny fotoana isika. Koa dia andeha hoentina mavaka indray pasteur izay lohahevitra manandanja izay Jesosy ivon'ny faminaniana ny arantsika teto androany. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nomenao ny soratra masina. Tsy natao tantara fotsiny fa Jesosy mihitsy no ambara ny soratra masina manontolo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Indraindray zahay mamaky ny soratra masina fa tsy mahatsapa fa Jesosy anie no ambara n'ilay soratra masina. Indraindray zahay mandinika soratra masina fa tsy mahita ny Jesosy ao amin'izany fandinihana ny soratra masina izany, fa lasa mivily any amin'ny zavatra hafa ka mahavery anay izany. Tompo, ampio izay mba ahita ny Jesosy ao amin'ny soratra masina. Ka na oviana mamaky, manokatra izany soratra masina izany, mandinika izany, dia mba tena ahita ny Jesosy Kristy ka atsapa fa mahazo fiainana amin'ny alalan'i Jesosy izay, satria ireny no azahoanareo fiainana mandrakizay hoy ny voalazan'i Jesosy. Dia tanterao amin'ny fiainana tsirairay avy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dia mankasitraka mankatelina ny faharetanao ary manome fotoananao indray amin'ny manaraka ny fandarantsika. Isaorina ireo namana teknisiana izay nampifandray antsika. Dia ankasitrana koa ny pasteur André Valatina Fanera nanaiko fitaovana teo am-pialantanan'ny tompo nampitany na ny afa-pamonjena ho antsika mianaka avy izany. Manam-pijery ho amanakavy.